Hetsika fitakina mba ho fimpodianan'ny fampianarana ety amin'ny universitény Maninday no antsoavy ataon'ireto mpianatra androany alarobia. Zahay mijaly amizao tsy fianarana misy zahay zao. Satria année scolaire nem taraziko ka noho izany mba miantsa anareo fitondra fanjakana ambony, mba miatra anareo ray aman-dreny eto an-toerana. Fa izahay mpianatra dia amizao maro ny mpianatra tsy mianatra ary ny mpampianatra tsy mampianatra. Ka miangava aminareo zahay ampianaro zahay fa mijaly zahay eto amin'ny universitény Toliara ilainay ny fianaranay amizao. Ambokazio io zany zay tsara nidika amin'ny année académique 2017-2018. Mbola mamaragna 2016-2017 zao io mbo misy deuxième session tsy vita agny. Eritrereto olo afaka baka rehetra tamin'ny 2015 zao io mbo première année. Zegny ny problème zany. Misy 2016 première année, misy année misevauché zany ao agnatiny ao. Misy année blanche. Zegny zany ny problème ampitsanga zay. Zay fa tsy tokony mitsanga amin'ny raha ty vanony namanay reto, zandrinay reto mijaly, baka lavitry tsisy raha andeha atao. Zegny zany agnanaovanay ty fagnambaragna ty eto. Zay tsy miantso tsy miantsy ady amin'ny mpampianatra, tsy miantsy ady amin'ny administration fa mitaraigny zavamisy. Manamafy ireto farany fa tsy misy ambadika politika ny fitakina ataon'izy ireo.